Alarobia fafito amby roapolo ny volana aprily 2022 amin'izao amin'ny 2 ora maraina izao dia any amin'ny distrikan'ny Betroka no misy nivon'ny rivo-doza Jasmine. Mihena hatrany hatrany ny heriny satria 20 km isan'ora indray ny rivotra miaraka amin'ny tafio-drivotra 80 km isan'ora. Manodian'ny Miatsinanana amin'ny hafainganam-pandeha 20 km isan'ora ity rivo-doza ity amin'izao fotoana izao ka nitombanana hivoaka an-dranomasina any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Iangaviana ny mponina amin'ireto distrika manaraka ireto araka izany mba hapiatra ny filazana miloko manga na ny filazana fahamailona. Distrikan'ny Toliara Voaloha faharoa, Sakara, Betioky, Benenitra ary Ampanihy. Mihena dia mihena ny herin'ny rotsakorana entin'ny Jasmine any amin'ny faritra Atsimo fa mbola ahery kosa ny ranomasina. Araka izany ary ny mpampiasa ranomasina rehetra amin'ny morontsiraka andrefana sy Atsimo dia tanina mba tsy handrika mihitsy aloha ary hanaraka tsy tapaka ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny ifotony. Mandrapitafa tompoko.